Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Miarabantsika indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana izitsika ity amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Miaraba ihany koa ny italiany famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Miarabanao Frank Ramarsson. Miarabanao Sinezy ary miraba koa zany an'ireo mpiainotsika amin'izao atakarivo izao. Ireo mpiainotsika koa zany zany nivelany any zany no mahazo an'ity internet enko. Ny anisan'ny vaovao ny herinandro lasa teo moa zany Frank Ramarsson dia ny faneho-kevitra ilay ministra ndrarambany Tanzania raha niaona tamin'ny Flora Joel izy fa tsy mahakasitraka loatra ilay fanambarany ny CPS eo anivon'ny vondrona afrikanina zany le hoe mifampiankina ny fidindra valomanana sy ny sazina ampiarina tamintsika eto Madagasikara. Io zany tsy mazava amin'ny olona tsony hoe le vondrona afrikanina sy le fipetraky ny SADC amin'le toedrara eto amintsika zany Frank Ramarsson. Le ngamba menimena le SADC satria hoe nanapa-kevitra tamin'ny place ny ngambo tamin'ny toerany vondrona Union africaine anefa ao anatin'le hoe hiérarchie dia tokony ny CPS zany hoe ny Union africaine zany no amboniny satria principe de subsidiarité no nomeny ny ataontsika hoe Union africaine no an'ny SADC hanao le fanelanelana. Ao anatin'izay ihany koa nefa ny hitanao ihany fa misy ady mangatsiaka ny ataontsika hoe ny Afrika atsinana sy ny Afrika Atsimo zany hoe io misy be da be l'intérêt économique ka amin'izay fotoan'izay asadiny fa mifilon'ny ataontsika hoe Commission européenne africaine zao dia Ramatoa Zuma zany hoe sud-africaine ka io zany tokony mba hoe isy discipline hiérarchique zay tokony nahale ministre tanzaniana fa ary ny fahitana azy aloha dia hoe ampisoavovo ny sain'ny malagasy na io zava-tso satria hita eo ihany fa ny hoe le tsy fiverenan'ny gara-valomana dia ny frantsay no tena tokony antoka amin'io sy misy any Union européenne ihany koa. Izy ty io mbola africaine zava-za mondy miady ny amerikanina sy ny frantsay dia samy afrikanina indray zao mifandona ao anatin'ity fanelanelana ity. Ary ny zavatra mahagaga azy dia ny hoe ny filazan'le ministre tanzanienne momba ny fifidiana koa mbola teny amin'ny SADC fa ny SADC zany ny ambony ONU koa ka izay mety tsy nitoko ny ONU ngy zany tokony régler ny conseil de sécurité régler ny problème atsika teto dia manome fahefana amin'ny Union africaine dia ny africaine manome ny ataontsika hoe ny SADC zany zavatro ka ny tiako lazaina aminao dia tsotra hoe le troika le filoha anankitelo hoe andeha anao mitatitra any amin'ny filohan'ny troika tsy maintsy manao zay fanapakevitra ny filohan'ny SADC ray manontolo no tokony nataon'le ministre ary ngamba ataoko ngamba mety toapo ihany azy satria tsy misy fitraikany mihitsy amin'izay tokony atao eto fa io fotsiny no ataoko hoe inona ny dikan'ilay nataony iny hoe misy ampisira indray tsy amin'le hoe amin'le crise amin'kehitriny zay fantatra fa tsy maintsy manao fifidiana rapitsika. Ka zay indrindra manko Frank Ramarsson ao mametraka fa hoe misy politika avolenta satria vary sy rano ihany ny tanzaniana sy ny frantsay mety mifandray amin'izany ve izy iny? Mety mifandray amin'izay satria de filoha tanzaniana dia niteny indray zao tao amin'ny Jeune Afrique gazety Jeune hoe tsy nisy teritery mihitsy amin'le hoe tsy filatsana na Marc Ravalomanana na Andry Rajoelina. Ary faharoa dia ny hoe izy dia akaiky amin'ny filoha frantsay Ramatoa président tanzaniana ary miera any amin'ny frantsay koa azy indraindray rehefa misy fanapakevitra alaina. Zay donc anao ny ilan'indray zany ny afrikanina atsimo akaiky ny amerikanina dia eo zany ataontsika hoe sode zava-za mody miady ihany ity fa ambolokotana ve atao izy crise post-électorale raha zao ny fandeny dia izy no tomponantoka amin'izay izay no tokony hofantarina satria araka ny tenen'ny sasany hoe ny crise any Mali dia ny amerikanina sy ny ataontsika hoe ny frantsay miaraka manenjika ataontsika hoe papirolo islamiste tonty amintsika koa nge toka aketo sy andianina misy ny pirate misy koa zany zay ataontsika hoe lutte antiterroriste zay ary partie prenante amin'izany koa ny amerikanina sy ny frantsay fa zany hoe inona mbola zava-keto any inona ny dikany an'izay hoe fanapakevitra
tadavin'ny tanzaniana lain'izay hoe aka ataontsika hoe leadership avy izy anatin'ny SADC satria mbola veriko eto ny filohan'ny RDC Kabila zay tsy niraky sy ny Andriamato Hollande tanana dia manana influence be koa amin'ny filoha tanzaniana ka io resaka volamena resaka azana ankibon'ny tany io nahita gasy koa zao ny tanzaniana mozambikanina ditanao zany fa le crise malgasy io zany manjary tafity zany daholo zany zao zany ataontsika hoe parametra zany amin'ny fotoana zao ka eo no tsara tokony maitsika gasy hoe tokony hitsangana tsy anaiky hoe reberebeny zato sy roa fa rehefa nisy fanapakevitra raisy gouvernement hoe anao fifidiana efa nisy fanapakevitra fa an'izay naveriny sefafi tamin'ny fanambarany tao zay hoe réglé olo ty affaire-n'le amnistie ty fa tsy hoe zay te avy de mahavy ny amnistie ary io raha mahita fanambarany Andriamato voninahitra hoe izy de miantso ny amnistie vao tena ilatsaka sa tsy ilatsaka fa fantana fotsiny betsaka ho an'ny azy hoe zay nanao tomaly nazo amnistie zany mahazo milatsaka andray rapitso de anao andray rapitso fa tsy filazana zany akory hoe tsy tokony ataontsika mena amnistie zay nanao fanitokondronam-polam-panjakana namon'olona dia tsy filazana matahotra ny reny olona reny koa zay te ilatsaka fidiana fa mba resaka mba ataontsika hoe justice équité sy ady amin'ny atao hoe impunité ny tokony misy eto ary zany no tokony hoe mahasarapady an'le resaka hoe amnistie io ao anatin'izay rehetrarehetra zay ho tanteraka ihany ve zany le fifidianana Franck Ramarsona manodidina zay tontolo politika ankapobeny eto amin'ny firenena zay ka tsy maintsy tanterana le fifidianana fa le vahoaka tsy afaka iantso tsony io nge étape ray hoa sady ny fifidianana nge tsy milaza hoe vao afaka daholo ny olana rehetra raha vao vita io mbola izy mahita raha mbola mety isy crise orinan'io raha ohatra tsy milamina tsara nataontsika hoe misy ny apaisement misy ny to fitonina ara politika misy sécurité satria ngezabe nge le fandriampahalemana ary zary makanga ihany hoe tsy niatso casque bleu na force d'interposition ny malagasy mba hoe mba hoe isy force any ohatra ny tany Comore ohatra ny tany Ghana nisy fifidianana tany Afrika de nisy force d'interposition mba hoe milamina tsara tsy synkrotana dia am'izay tsika de hoe ataontsika hoe résultat ekeny rehetrarehetra io tsika zao miteny zao de hitanao tsara fa miverina tsingerina satria tsaraina zao Andriamato Gbagbo any CPI rehefa mandeha masiaro le déroulement le procès no de mahita misy fa tena misy karazana hoe mitovy am'izay tady trangeto ary zay no mahampalelo satria tsy tokony hoe hitsabaka tsony angamba amin'le gestion-le fifidianana ny filohan'ny tetezamita na Andriamato Marc-Ravalomanana miteny zao ny soavalo nay zao ny tiana ary io tsy tokony ampiroro lava ny gouvernement tany amin'ny fiadidiny filohan'ny république analan'le premier ministre de mamorona dossier aza tany ministre ny serasera hoe resaka bois de rose mitady foana zany manao diffamation mihitsy sy manao ataontsika hoe dénigrement systématique an'le filohan'ny gouvernement zay manao ny asany tokoa ary am'izao fotoana zao de tsara marina ihany zay zavatra satria mikonokonona korotana aveo zany pomba n'Andriamato Andry Rajoelina am'izao fotoana zao tsy sy mififidiana satria zany zany zava-misy any aminy ny tena mikorotana ny olona manodidina Andriamato Andry Rajoelina satria matahotra an'le hoe arakaraka angamba amin'le ataontsika fitatahana nisy efa tao tsy misy raha vao tonga ny vita fifidiana tsy maintsy isy audit lehibe tsy maintsy avy ny alohan'ny misy ny ataontsika fanampiana zay olona filoha tonga eo tsy maintsy karoka koa inona ny zava-nisy tato hoe inona ny héritage ny lova nomen'le tetezamita ary tsy maintsy misy olona voasazy anatiny io nefa amin'izay olona zay nefany no ikasany ny Andriamato Rajoelina laza hoe amin'ny 2018 miverina de mila an'le ataontsika hoe marionnette izy mila an'le olona atao sarabakoly izy hitondra manetsy le efatony io de eo no adiny DRC ny TGV zay fantatra fa Andriamato
Ami Vital no tena mihetsika indrindra atao sarabakoly efa ndrasanao ihany ny premier ministre teo aloha Ami Vital, izy aloha zany nazazany fa tonga voalohany any Toliara Franck Ramarsson nitondra fankahirezana sy fanampiana ho an'ireo tsabona zay azo lazaina moa fa tena enjakenjana ihany nahazo ny any amin'iny faritra Atsimo nosy iny Taolina ny rivodoza tany atoerana androany ihany koa ny filohan'ny tetezamita ny azo ny any atoerana tsy mbola hita aloha le tena mpanao politika zanaky ny any Atsimo ankoatran'ireo voalaza aloha. Andrama tokony Vital anke dia avy any Atsimo mazava ho azy fa vodona ihany zany izy am'le hoe nisiny le voiny atao ary taoko angamba fa tsy maintsy kosa angamba mba mampionina ihany ny mponina isika eto amin'ny radio Alliance 92 satria mafy dia mafy le cyclone ary mbola seta cyclone ohatran'iny ny tany Atsimo ny zay aloha iray voalohany faharoa dia ny hoe nirahana izy ngamba anakany hoe alohan'ny premier ministre Belgique fa mazava ho azy moa zany fa izy moa milaza fa maramila tsy miamboa didiko ary mandray ny zay tokony rasinjany amin'ny zavatro momba n'izay anjak'izay tokony alaina zany fa ny zavatra misy kosa aloha dia adidin'ny filohan'ny tetezamita nakany androany ary adidin'ny premier ministre zay hoany koa rapitso mampionina fa ny zavatra hito zao dia ny hoe ny entimahana mety tsy misy amin'izao fotoana zao ny fanjakana ary ny mpamo programme alimentaire mondial zay miara-miasa ny BNGC dia tsy mety kio nefany hoe tatana ny vola sy ny fahananan'le hoe stokna vary sy anao menany BNGC fa izy manokana sy ny OSC manao an'izay ka ina ny dikan'izay ho an'ny retraretra tokony zany eritseritra ihany isika fanjakana malagasy amin'io satria zany hoe tsy misy mihitsy zany fitokisana any ataotsika hoe tsy misy koa zany fiandranam-pirenena io ny tokony mba miteny ny rehetra hoe mba eto tany tena ihany misy mifanampiana fa tsy anao mitatana azy donc misy zany mivenona zay kenao hoe misy olona matahotra zany rapitso hoe am'le zavatra mitranaka eto Madagasikara am'le hoe isy ve ny amnistie averiko eto any fa zay zavatra zay sarapady isoranao Franck Ramarsson teto amin'ny fandarana isika tamin'izao androany zao ary sotranao tsy nezy ary mamendray zany fotoana amin'ny larbi mandrapitafa amin'ny fotoana antsika manaraka indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarbi ary ny zoma amin'ny valolatsakafa efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina